Arak'izany dia nivoaka tamin'io zoma maraina io teny soraka teny amin'ny foibe ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra ny lisitry ny Bariany Madagasikara ifandona amin'ny ekipan'ny Guinée Équatoriale ao anatin'ity fifantsanana andehanana any amin'ny CAN 2024 ity. Fataro ao anatin'ity fanadadiana ity ary hoe izavy ireo mpilalao 20 mirahalahy natson'ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy ny ekipa teknika ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Mpilalao 20 indray no natson'ny mpanazatra Nicolas Dupuis niaraka tamin'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Hiatrika ny lalao mandroso sy miverina amin'ny Guinée Équatoriale ny 13 sy 14 oktobra ho avy zao. Lalao izay tsy ahivina hatrany fa tafiditra amin'ny fifantsanana andehanana any amin'ny CAN 2024. Ny telo amin'ireo ihany no avy eto toerana raha mpilalao mila ravinahitra ny velany kosa ny 17 ambiny. Saika ireo efa natsona tamin'ny fiona tamin'ny Senegal daholo no mbola mandrafitra ity ekipa ny Bariany Madagasikara ity sy nametrahan'ny mpanazatra ary ny ekipa teknika eo amin'ny Fédération fitokisana amin'ireto lalao mivatana roa ireto. Fataro ireo mpilalao 20 lahy ampiandry Itsatokazo, Ibrahim Dabo, FC Gobelin France, Jean Dieudonné Naileda, Knapsa Sport, Vodilara Narazaka tenena Pascal Naibapas, JS Saint-Péroise La Réunion, Thomas Fontaine Reims France, Rambelson Toavna Naidebakely Arras France, Jérôme Mombris Grenoble Foot France, Bakar Mariov amin'ny Fossa Junior FC Boeny, Romain Metanir izay avy amin'ny Reims France, tsara ny manamarika fa amin'ny lalao miverina vao tonga eto Madagasikara hiatrika ny fionana amin'ny Guinée Équatoriale ity mpilalao iray ity. Zakanirina Tobisona Itoby avy amin'ny Knapsa Sportitas, ho an'ny toeran'ny irakiraka Dimitri Calouin Ebrier France, ilay maharitra Marco Charleroi Belgique, Amada Ibrahim Mouloudia Algérie, Randriambololona Zotsara Antwerp Belgique, nomenjanary lalaina Naibolida Paris FC France. Ho an'ny lohalarana indray no ahitana ny Andriamahitsynor Carolus, Rakotoary Malala Anjiva Sukotay FC Thaïlande, Avoave Paulin Makassa SC Égypte, William Gros Vitre France, Andriatsima Fanevima Havre France. Mpilalao iray vaovao kosa no natsonana tevin-darana amin'ny Barea dia Ravelson Ryan Niena Arnaldo izay mitana ny toeran'ny irakiraka Piaro ary milalao amin'ny Espérance Sportive 3 any France. Anampy azy ireo ameny délégationna 420 ny mpanazatra Nicolas Dupuis, ny mpanazatra mpanampy Andriamanarivo Franklin sy Bertrand Dupuis. Atreto aloha dia mbola zofaritra mpanazatra ny Itsatokazo ary Razafinjatovo manana toerana ho an'ny firenena malagasy ireo.